Nefa metrahana ny box amin'ny toerana tokony misy azy satria efa azo atao efa taona vitsivitsy zany zao nefa niantona ny momban'ny box teto Madagasikara. Dia nisy moa ny fiaraha-miasa ao amin'ivon'ny comité olympique sy ny ministera ny raha nametraka hoe ahoana ny andaminana azy ao anatin'ny fotoana fohy. Dia mifipetraka moa zany hoe tsy ny ministera no hikarakara ny élection na ny comité olympique fa misy rafitra manokana. Io le hoe comité ad hoc zay apetraka io zay misy solotenan'ny athlète, solotenan'ny arbitre, misy solotena mitovy avy ao amin'ny ministera sy ny comité olympique. Dia io zany mikarakara ny élection anatin'ny tena hoe fotoana faran'izay aingana nefa ao anatin'ny fanajana ny fitsipika sy ny statuen'ny fédération internationale ny boxe. Zay zany raha ny tena marina zany ny ministera misy solotenan'ny ministera ao anatin'ilay comité ad hoc zany hoe hiara-hiasa amin'ireo athlète sy ny comité olympique ao anatin'ny ataontsika hoe fanatanterahana an'ilay fifidianana mihitsy. Fa raha ny tena marina zany hoe comité ad hoc dia tena rafitra mahaleo tena fa ny ministera dia mipetraka indray amin'ny maha ministera azy ho hanao ny resaka observation légalité.